manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Awara sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Ny fianarana tenin'Andriamanitra tahaka an'izao dia afahantsika miala amin'ireo karazana fitaka ara-panahy ary mandroso ao anatin'ny fahasoavana sy miaina amin'ny fitahin'Andriamanitra. Ny fitahin'Andriamanitra dia tsy slogan, tsy teny ambara fotsiny fa famarinana ary mila iainantsika. Zany fitahin'Andriamanitra zany a, zany fahasambarana ambaran'ny baiboly zany a, dia tiana ho tanteraka aminao a, tsy slogan fotsiny fa tena iainana, famarinana, azo tsapahitanana mihitsy. Pasteur André Alvarez, miarabana pasteur Tovo. Miaraba ny pasteur Alvarez. Ilary ivavakantsika amin'izao fotoana izao ary metraka amin'ity fotoana ity a, empelantanan'ny tompo dahoary. Raha eo misotranao zay a, ahafahana indray mianatra ny bokin'ny mpitsara toko 12 a, noho ny fahasoavanao. Ao anatin'izao fianarana izao tenin'Andriamanitra izao tompo dia afaka mahafantatra izay, afaka malala izay, malala ny fahamarinana, malala ny teninao. Zao voalaza ny teninao manao hoe raha fantatrareo marina dia ny marina manafaka anareo tsy ho andevo. Any amin'ny toerana izay anambarana ny teninao Andriamanitra dia mangataka ny fanahy masina, tonga eo anao fanahy masina araka ny teninao milaza manao hoe any amin'ny toerana izay ampatsahivako anareo ny anarako no anatonako anareo sy hitahiko anareo. Eto izay dia mampatsiandray ny tenin'Andriamanitra ny anaranao Jesosy a. Aoka ho amarinao zany teny zany hoe misy fitahiana eto ty fotoana inarana zao teninao zao, misy fanasitranana, misy fanafana, misy olona tompo ao anatin'izao fianarana tenin'Andriamanitra zao, na dia tsy vavahana akory azy sitrana amin'ny aretina izy dia ho sitrana izy a ao anatin'izao fianarana zao tenin'Andriamanitra zao. Misy olona mandray vahaolana amin'izao fotoana zao a amin'ny anaran'i Jesosy, misy ara-malemy amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy a, manomboka miamatanjaka, miasalama ary mitsangana amin'ny toerana izay misy azy. Misy olona very-hevitra dia mahazo fahazavantsaina, mahazo fitariana avy amin'ny fanahy masina amin'izao minitra segondra andraisana izao fampianarana izao. Voninahitra tompo dia ho anao reriana misaotra Jesosy eo. Amen. Dahory pasteur, tsara toko 12. Diny voalohany, dia nivory ny lehilahy tamin'ny Efraima dia nandeha ny anavaratra ka nanao tamin'i Jefta hoe nahoana no nandeha niady tamin'ny taranaka mona ianao ka tsy mba niantso anay araka aminao ho doranay amin'ny afo ny tranonao sy anao. Fa ho Jefta taminy, izao sy ny oloko efa nananady mafy tamin'ny taranaka mona ary niantso anareo aho fa tsy namonjy ahy tamin'ny tanany ianareo, ary rehefa hitako fa tsy namonjy ahy ianareo dia nanao ny haiko tsy ho zavatra aho ka nandeha niady tamin'ny taranaka mona ary natolotro Jehovah eo an-tanako izy. Koa nahoana ianareo no miakatra ty amiko anio hilady amiko? Ary Jefta dia namory ny lehilahy rehetra amin'ny Gileada ka niady tamin'ny Efraima, ary dia namelona Efraima ny lehilahy tamin'ny Gileada satria oreo ianareo Gileadita dia mpandositra avy amin'ny Efraima ao amin'ny taranaka Efraima sy Manase. Dia novonjeny Gileada ny fitanany Jordana makany amin'ny Efraima, ary noho ny teny ny mpandositra avy amin'ny Efraima nanao hoe aoka mba hita aho dia hoy ny lehilahy tamin'ny Gileada taminy, Efraimahita ve ianao? Raha hoy izy tsia dia hoy izy ireo taminy, tonony ary ny hoe Shiboleta, fa io kosa izy Siboleta, satria tsy nahay nanonona izany teny zany izy. Dia nisambotra azo ireo ka namono azy teo amin'ny fitana eo amin'ny Jordana, ary nafatesana 2 arivo sy 4 alina ny Efraimita tamin'izany andro zany. Dia nitsara ny Israely eny taona Jefta, ary maty Jefta dia
Gileadita ka nalevina tao amin'ny tanàna anankiray any Gileada. Ary Ibzana avy amin'ny Betlehema no nitsaran'ny Israely nandimana Jefta. Ary izy nanana zanakalahy 30 zanakavavy 30 izay nampanambadiny tany ivelany, ary zazavavy 30 kosa nampidiriny ho azanany lahy. Ary nitsara ny Israely 7 taona izy dia maty Ibzana ka nalevina tao Betlehema. Ary Elona Zebulonita no nitsarany Israely nandimby azy, ary nitsarany Israely 10 taona izy dia maty Elona Zebulonita ka nalevina tany Ailona ao amin'ny tany Zebulona. Ary Abdona zanaky Elala avy any Pirataona no nitsarany Israely nandimby azy, ary nanana zanakalahy 70 sy zafy 30 izay nitaingina zanabriky 70 izy, ary nitsarany Israely 8 taona. Dia maty Abdona zanaky Elala avy any amin'ny Piratona ka nalevina tao Piratona avy amin'ny tany Efraima any amin'ny tany avoan'ny Amalekita. Pasteur, ya mitoy foana moa zany tsika pasteur amin'ilay fianarana an'ity baiboly ty ohatrany hoe mandeha milamina zany kanefa dia taka ny fiodin'ny taona ihany koa tsy hitahita akory dia efa hitapaka sady ny taona izay diavintsika, ary dia ny zatra mahavarina zao dia efa mpitsara toko 12 tsika miresaka io ho anao mety hoe sambany anao vao tafaradalana aminay dia mianatra ny baiboly ray manontolo zany tsika io zao an'izao, dia efa eto amin'ny mpitsara ny toko 12 isika. Miresaka foantsika moa zany pasteur Alvarez aloha ny hoe ny olona rehetra dia samy manana ny fototra izay ny aingany avokoa, samy manana ny loharano izay nipoirany. Jesosy Kristy tompo dia nampianatra ao am-boky ny filazantsara Mateo toko 10 izay hoe ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy, ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara. Ary izay fanirana izay hazo amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy zay dia mbola nitoizany an'ilay hoe raha toka mamboly songosongo ny olona anankiray, songosongo zany moa zany no tena marina dia ren'le hazo misy tsilotsilo reny mamoa rano fotsifotsy reny, zay ny raha mivoaka ao aminy io zany fotsifotsy, pozina le zatra mivoaka ao aminy, dia tsy mety mamoa voaloboka mihitsy io fa tsy maintsy songosongo ihany no mivoaka eo. Dia toy izany koa ny voaloboka. Ny voaloboka zany tsy hivadika apokabe an-danitra naoviana mihitsy. Ny zavoka rehefa zavoka nambolenao dia aza manatena mihitsy ianao hinana paiso, fa hinana zavoka ianao. Raha ohatra ianao ka namboly vary dia vary no mivoaka eo. Dia tahaka n'izany mihitsy zany pasteur Alvarez io tananako ny olombelona rehetra io. Ny fototra dia ny ray aman-dreninao, ny loharan'ny mpiranao dia ireo razambenao tany aloha tany. Dia rehefa teraka ny olona anankiray dia misy hitovitovizana foana na ny endrika, na ny volon-koditra, na ny fomba mampanao, indrindraindrindra fa ny toetra. Ary raha amin'ilay marika ianao dia misy olona foana mitena zay dia mitovy amin'ilay dadabeany zay mihitsy tirangaty io izy. Nefa ianao amin'io tsy malala le dadabenao koa rehefa manontany aloha tany fa dia mitovy mihitsy ozy, satria zay le hoe fototra ny heviana zany pasteur Alvarez. I Jesosy Kristy tompo amin'ny Jaona toko 10:12 dia nilaza ihany koa manao hoe za ozy no tena voaloboka, ianareo no sampana. Ny hevitra zay teny zay dia hoe ny olona anankiray indray zany aty amin'ny côté ilany raha ohatra ka maniry ao amin'i Jesosy ka izay fototra izay indray hoe Jesosy mihitsy le tena fototra, dia lasa hafa mihitsy indray lay vo mivoaka eo amin'ilay olona zany. Miala zany lay toetra teo aloha, miala lay fomba mampanao teo aloha, fa lasa manana ny fomba ny Kristy. Ary zany pasteur no mahatonga an'ilay hoe
misy olona nandray manakina be fahatany hoe nareo dia lasa manary ny fomban-drazana mihitsy lasa manary ny fomban-drazana mantsy aleo fanompo-tsampy io zany de manary ny fomban-drazana itsika tsy any am'le hoe nanary ny fomban-drazana ny olona rehefa teraka ndray eo amin'i Kristy fa lasa manana ny fomba ny Kristy lasa manana ny fomba an'Andriamanitra satria efa lasa ny zavatra zay indreo tonga vaovao efa lasa ny zavatra taloha tonga vaovao ny zavatra rehetra lay raha ny Kristy zany lasa mikorina ao anatin'ilay olona de rehefa mikorina zay raha ny Kristy zay de mazava ho azy fa miova ny toe-po miova ny toe-tsaina miova ny fomba mampanao miova hatramin'ny fomba fiteny ary lasa tsy mahay manao fanao zao tontolo zao tsy hoe mandositra ny fanao zao tontolo zao fa lasa tsy mahay satria zao ny soratra masina manao hoe zay rehetra anaterak'Andriamanitra dia tsy mahay manota ataon'ny olona anankiray efa tonga ao amin'i Kristy ahoana moa no ndeha hiverina nompo sampindray ataon'ny olona anankiray efa tonga ao amin'i Kristy indray moa ndeha hiverina amin'ireo fanao ratsy fomba ratsy teo aloha kanefa lay Jesosy Kristy tompo lay rahan'ny Kristy Jesosy zay mikorina ato anatiko sy mikorina ao anatin'ny olona anankiray novonjain'Andriamanitra tsy mahay manao an'izany lay Andriamanitra mipetraka ty anatsika lay Jesosy Kristy tompo mitoetra ty anatsika tsy mahay manota de automatika zany le izy a mandeha arak'izay foana le izy a pasteur Alvarez raha ohatra ka mijery zao tsika eto amin'ity mpitsara toko 12 ty de misy foana eto ny tantaran'ity lehilahy anankiray atao hoe Jefta ty pasteur i Jefta dia efa ndraisantsika teto malina ny tapany voalohany ao amin'ilay mpitsara toko 1:12 de miditra indray tsika eto amin'ity le toko 12 ty dia mahita tsara lay toerana misy an'i Jefta jereo tsara fa nandresy Jefta teto tao amin'ilay toko 1:12 nefa de efa nanao sorona ny zanany nanao voady teo anatren'Andriamanitra araka ny resaka nataontsika teto maly de namaly vavaka azy Andriamanitra atao anatin'ilay voady iny moa zany fanazavana verintsika foana pasteur Alvarez hoe ny olona anankiray raha te hanafaingana valim-bavaka dia anisany manafaingana valim-bavaka ny fanatanterahana ny voady na ny fianianana eo anatren'Andriamanitra nefa tsy maintsy efaina zay voady zay tsy maintsy taterahana zay voady zay rehefa ny voady ianao ka nilaza ianao manao hoe raha omen'Andriamanitra zanaka de omeko an'Andriamanitra izy mandritra ny androm-piainany tahaka ny any Iana ao amin'ny mpitsara Samuel voalohany toko voalohany 2:12 de nomeny azy le izy de natolotra ao an'Andriamanitra Samuel tahaka an'izany ihany koa i Jakoba ao amin'ny Jakoba toko ao amin'ny Genesis toko 9:20 hoe ny voady Jakoba hoe raha ho tahin'Andriamanitra amin'izao lalana leako zao dia Andriamanitra izy no Andriamanitra ary zay rehetra omenao ahy dia atolotra anao tokoa ny ampafolony de nomeny Jakoba azy ny ampafolony tsy nialany zay voadiny zay tsy nialany zay voadiny zay tsy resaka lalàn'ny Mosesy zany tsy mbola nisy Mosesy tam'izany tsy mbola nisy hoe didy folo tam'izany fa soavana tao anatiny ary voady le izy ary nitahin'Andriamanitra azy le izy pasteur zay moa nitenenako ny mpiainy sy ny mpijery hoe ny voady manafaingana valim-bavaka nefa tsy maintsy efaina raha ny voady ianao fa ianao ny anangana ny trano fiangonana anankiray efa azonao io tany miady any amin'ny tribonaly tany be amin'ny hektarany io de efao amin'ny fiangonana zay misy anao any zany voadinao zany raha milaza ianao fa ho tahin'Andriamanitra ianao ao arina ny fandrenesanao n'ity fantarany ity misy voady ataonao de misy teny aloako ny vavanao hoe zao ny zavatra tokony ataoko zao zavatra tokony ataoko amin'ny mpanompon'Andriamanitra hitako eto amin'ny tele eto ohatra zany na zao ny zavatra tokony ataoko amin'ny asan'Andriamanitra zay misy efao zay voady zay ao anatren'Andriamanitra noho ny amin'ny asan'ny tompo koa nefa nanaovana an'izany pasteur fa tsy resaka didy zany resaka asan'Andriamanitra zay zany zavatra anankiray niseo tamin'ny andron'ny Jefta resaka voady pasteur Alvarez de nataon'Andriamanitra fa ny indroko aloha zany mpandrafitra ny zavatra nitranga tamin'ity Jefta ty i Jefta moa zany de avy amin'ny fokony Efraima avy amin'ny taranako Josefa nisy azy de ny zavatra nahavariana moa zany pasteur na de atao hoe olona afaka aza i Jefta de mbola nisy ihany le tarazo avy any amin'ny Josefa hitanao Josefa zany ny tao anatin'ny tokantranon'ny ray aman-dreniny de tiany ray aman-dreny izy fa tratran'le fanilikiliana avy amin'ny rahalahiny ary fanilikiliana azo leverina hoe faratampony ihany nazo an'i Josefa fa satria nalefa tany anaty lavaka de avy eo namidy tany amin'ny tany Egypta fanilikiliana be zany de avy eo nefa le izy
ny findranyfindra de tonga eto amin'ny taranaka Efraim eto de io izy io ato amin'ny Jefta ohatrany hoe nampiasain'Andriamanitra Jefta fa le zavatra nolovaina avy any amin'ny Josefa mipetraka ihany ohatran'izany ko Josefa ny tena nampiasain'Andriamanitra fa tsy tafavoaka tao amin'ny tany Egipta fa to ihany izy zany no tena nanjaka zany ary dia nitolany sisany nentina nakany a Jerosalema tany amin'ny tany razana fa nisy herina fanelikiliana ihany zany nipetraka tamin'ireny mpanompon'Andriamanitra eny nampiasain'Andriamanitra fa nisy fanelikiliana de ohatr' zany nazo an'ity Jefta ty i Jefta zany a eritreretinao ohatrany avy nandresy izy teto de nijoro vavolombelona de niorakoraka de nanao arrosazy de nanao fety be nitsangana ny mpiray tapo aminy teto nitsangana ny mpiray tanyrazana aminy teto de mila vaniny fotsiny zao tsy hoe maninona mikoa moa reto le taranaka Efraima sy Manase reto ny tonga de nila vaniny fotsiny taminy teo fa de hoe nahoana ianao tsy nampandreanay rehefa andeha anafika ianao fa maninona ianao no manao an'izany de ady saritaka be mihitsy teo paster Alvarez nefa tokony hiara hifaly satria nisy fandresena tokony hiaraka iravoravo satria nandresiny taranaka Amona fa ny nampalahelo zany a de tsy zay ny zavatra nitranga teto fa vao mainka tratran'le fanelikiliana indray i Jefta ka ity Jefta ty zany nisy an'izay herina fanelikiliana zay paster mbola toizantsika orinao moa ia ny efarany fa nampalahelo ihany ny efarany na de atao hoe tafavoaka tamin'ny apahany azy izy nandresy tamin'ny apahany dia tena tao anatin'izay le hoe fanelikiliana faratampon'izay nazo an'ity Jefta ty pasteur Alvarez marina tokoa zany paster ohatrany misy tokoa ny olona paster ampiasain'ny tompo ampiasain'ny tompo be mihitsy izy amin'ny asan'Andriamanitra izay atao fa ao ihany le ozona misy ozona ihany manaraka anazy ny tena marina le fototra tany amin'ny razambe araka nyvolazanao teo io fototra any amin'ny razambe zany a mila tena kitiatsika zany izy io aza tafandromandry amin'io zavatra io mihitsy zany tsika hoe variana fotsiny ianao zany amin'le hoe fahombiazanao amin'ny asan'Andriamanitra fahombiazanao amin'ny asa fivelomana fahombiazanao amin'ny tokantrano fahombiazanao amin'ny fitazanao ny zanakao fahombiazanao amin'ny fiainana fa jereo ary fantarina mihitsy hoe sao de misy fototra marina tokoa ary eto de fanelikiliana misy eto paster fa sao de misy fototra hafa ihany koa satria ny akamaroantsika reto ny akamaroantsika malagasy dia saika mpanompo sampy daholy sainga ny angiavady amin'ny razambe ana mpanompo sampy daholy isika menakavy ka raha mbola tsy kitianao i fototra ifanompo-tsampy io mila kitianao zany hoe mila ravainao mila ongotanao mila fibebahana lalina de miala amin'ny ozony io anao na mety hoe tsy tena mpanompo sampy be 100% ny razambe anao fa sady mpanompo sampy no mivavaka zany hoe latsaka nelanelany zany de mbola fototra fanompo-tsampy ihany zay fa fangaroaro zany de vavaka sy fomatrazana sy fanompo-tsampy dia lasa aty amin'le taranaka le izy misy fitraikany taranaka zay tsy nanao nininina akory raha tena marina ane paster raha ny fahotako sy ny fahotanao efa ela ianao tokony ho tafavoaka fa maninona anao tsy tafavoaka fa mandalo problème foana ny fiainanao ny antony de satria zao mbola misy an'le ozona avy any amin'ny razambe ao zay mamatotra tahaka an'ity Jefta araka ny tenenao teo paster nandresy fa mbola ho ihany le fanelikiliana ary ny fanelikiliana matetika any paster ndraindray koa izy io miainga avy any ampianarana amin'ny ankizy any ampianarana ohatra hoe tany ampianarana le ankizy ohatra hoe tsy de tsara loatra fitafiny ohatra malotoloto ndraindray tsy ampy fitaovana na hoe manana kilema le ankizy de ohatrany hoe tsy de raharahin'ny mpampianatra loatra de matsiary tena horery de na eo amin'ny fiarahamonina fa tena tsy zakany olombelona zany paster de zao le fanelikiliana mainga avy any amin'ny ray aman-dreny mainga avy any amin'ny dadany na mainga avy any amin'ny mamany ohatra hoe le zaza ohatra paster bevoaka le rem-pianakaviana ohatra fa mbola tany ivelany tokantrano mbola tsy mivady kory ara-dalàna izy roa de efa bevoaka le vehivavy ohatrany hoe tsy nirina zany le zanaka zany de ohatrany hoe tsy faly loatra le ray aman-dreny amin'ny fisiny le zaza atao amboaka le fanelikiliana zany amin'izay fotoana zay niainga avy tany amboaka de taty aoriana mitohy atrano zay fanelikiliana zay de matsiary tena horery de nany amin'ny tokantrano aza le olona rehefa avy eo de tsy afaka zay fanelikiliana zay fa mbola ao ihany raha tsy miditra fiainana Jesosy na hoe misy ohatrohatra zao koa paster mety mampisy fanelikiliana hoe
efa sarotra moa zany fiainana am'izao fotoana zao eto Madagasikara andresana de miamaro le ankizy de ohatrany tsy faly le rem-pianakaviana hoe ty to be voka indray a ty marina nefa reto a rehefa misy anakenina efa misy fito reto be voka indray marina mafy ty reo velona de ohatrany tsy tiany fisiny le zaza amboaka satria sarotra ny fiainana de rehefa teoriana le zaza de hitanao hoe misy fiatraikany ratsy am'le fiainan'le zaza zay fanilikiliana zay mbola ny amboaka de efa misy fanilikiliana mbola ny mbola kely de efa miaina za fanilikiliana zay ary tsy ny kely tsy ny ankizy kely ihany mitratra fanilikiliana pasteur fa na ny olo-dehibe koa aza misy karazany olona zany efa lehibe vao tratra fanilikiliana de mbola ao ihany zay fanilikiliana zay ary misy ratra vokatry ny fanilikiliana misy fahatserovatena ary ny olana amin'izy io de zao lasa mamofoy ianao ary de lasa manonao foana ianao raha tsy malala ten'Andriamanitra fa misaotra an'Andriamanitra moa misy fandarana tahaka an'izao hoe azo atao kaya miady am'zany fanilikiliana zany efa nambarantsika teto moa hoe mila bebaka ianao ary mandray mifanahy masina ianao mianatra tenin'Andriamanitra ianao a miroso lala ianao atao délivrance ianao satria rehefa matsapa n'io fanilikiliana io an-trany ianao de tonga le fanahana fanilikiliana tonga am'izay avy eo tsy mijanona ho anao rery zany izy fa misy fanahy hafa manampy an'iny a manampy trotraka an'iny ka ijefta de tratra zay mihitsy pasteur tare zay efa tratra ny fanilikiliana tany amin'ny rahalahin'ny rainy rahalahin'ny ray-tapo aminy de efa ndroahan'ny olona atao an-tanàna ny fiarahamonina nandroko azy ny rahalahy ray-tapo aminy nandroko azy teto indray mbola tratra ny fanilikiliana indray a tonga avany rey reto olona mpiray-firenena am'reto iady aminy fanahana fanilikiliana fa misaotra an'Andriamanitra fa ity jefta ty pasteur efa nanomboka nalalan'ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy nanaiky iondriky teo aloha zay fanilikiliana zay tsy nanaiky andady tsy nanaiky horesina anoloana zay fanilikiliana zay fa zao ny teny hoe tsy manaiky an'izao a satria manana an' Jesosy a manana ny tenin'Andriamanitra tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona ato amiko Kristy nanafaka ilay tamin'ny ozony lalàna misy tenin'Andriamanitra ny teneny satria ty lehilahy ty a de tao anaty fifohazam-panahy pasteur ary zay fifohazam-panahy zay mihitsy no takina raha sy tonga aminao zany io fifohazam-panahy io tsisy hevitra mihitsy ny ahafahanao anaty fanilikiliana ary ny olana pasteur ny olona tratra ny fanilikiliana raha miteraka de tratra fanilikiliana ho azy koa ny zanany satria miampita le izy mifindra amin'ny taranaka ao le izy ka fifohazam-panahy fankatoavana tenin'Andriamanitra famonjena fivoriam-bavaka fiainona toro-tena raha zay pasteur faharoa de hiditra kely am'reto mpitsara maromaro nisy mpitsara maromaro moa zany teto pasteur hoe teo ibozana teo ilaona teo abidona teto zany ny fiainana zanak'Israely a taorinan'ny ty jefta ty pasteur de nametraka fifohazam-panahy maharitra teo amin'ny firenen'ny Israely lasa ray ara-panahy goavana be zany ty jefta ty pasteur lasa nisy fifohazam-panahy any apita tany amin'ny firenena mato amin'ny fifokon'ny Israely a de tsy tapaka mihitsy zay fifohazam-panahy zay fa nitoetrany satria teo aloha tsika de rehefa nahita hoe izaka manao ratsy eo mason'i Jehova zanak'Israely de maniraka mpitsara izy zay vao maniraka mpitsara fa teto zany a tsy isan'izay hoe nanao ratsy ny zanak'Israely fa tonga ho azy reto meny Jehova reto mpitsara maromaro reto satria voatazona tao amin'ny le firenena le fifohazam-panahy zany hoe lasa nitsarona ty amin'ny taranaka fandimo zany zavatra nataon'ny jefta tany aloha tany zany tokoa pasteur no zavatra ilaina amin'ny fanomponan'ny tompo hoe isika de manana mission tsika tsirairay avy ka tena zavatra tsara de hoe ny anaranao any arina any de mbo tsarovan'ny taranaka hoe nisy an'izay rainay ara-panahy zay nisy an'izay rainay ara-nofo zay zany hoe ianao zany mila mametraka zavatra tsara eo amin'ny tantara am'izao fiainantsika zao mba ho tantarain'ny taranaka faramandimy fa tsy hoe rehefa lasa ianao a de mifaly daholo ilo hoe soa ihany fa lasa fa manahirana mihitsy miara-monina amin'iny ranga iny fa tokony alahelo daholo io la raha tsy aro no fahasoavana tao aminao no le fifohazam-panahy mila ananatsika zany toetra zany pasteur ia velitsiko ely vakina lay bokin'ny mpitsara toko 4 ny andininy voalohany teo manao hoe ary ny vory ny lehilahy rehetra amin'ny Efraima dia nandeha ny anavaratra ka nanao tamin'ny jefta hoe nahoana no nandeha niady tamin'ny taranaka mona ianao ka tsy mba niantso anay hiaraka aminao ho doranay amin'ny afo ny tranonao sy ianao fa ho jefta taminy izaho sy ny oloko efa nanana ady tamin'ny taranaka mona ary niantso anareo aho fa tsy namonjy ahy tamin'ny tanany ianareo ary rehefa hitako fa tsy namonjy ahy ianareo de nanao ny aiko tsy ho zavatra aho ka nandeha niady tamin'ny taranaky amona
ary natolo Jehovah teo an-tanako izy koa nahoana ianareo no miakatra ty amiko ilady amiko piray fiavindreo zany hoe fototra ray ihany ny avian'izy ireo zany avy amin'ny taranaky Efraima zany ny zavatra nitranga nefa zany pasteur Alvarez raha ohatra ka resantsika dia izy ty izy Jefta araka amin'ny teninao teo no nitondra fandresena mezinezina be ho an'ny taranaka Israely teto sy ho an'ny reo mponina tao Gileada nandresiny taranaka Amona zany hoe tena nitondra fifoazam-panahy tena goavana be mihitsy ty Jefta ty rehefa nandroso Jefta ny rahalahiny ihany no tsy faly taminy reo rahalahiny zay tokony hanampy azy tokony hamporisika azy tokony tea-tanana mihitsy aza satria nandresiny rahalahy tokony ireharehany aminy tokony irehareha mihitsy reo ndray tsy faly ary ny tena marina de be felonany reo hoe nahoana ianao tsy miteny taminay fa reo nga hanampy akory nahoana ianao tsy miteny taminay hoe andao hanafika ny taranaky Amona fa nahoana ianao mandeha rehetra zany kanefa de efa resy le taranaky Amona de ozy Gileada hoe ka ozy Jefta hoe nareo ane efa namely anany Amona fa taranaky Amona fa nareo tsy namonjy hatramizay ka nahoana nefa natolo Jehovah eo anloko izy vao hoe nahoana tsy nifampitena hitanao zay le toetra tsy mampandroso pasteur zay le toetra tsy mampandroso zany hoe raha misy olona anankiray mahomby eo amin'ny fiainana ohatra hoe nianatra tsara izy de nahita asa tsara de aty ambadika aty tsy lavitra fa misy fianakaviana mamosavy eo akaikeo ihany ny mpamosavy ary de lasa ohatrany hoe lasa ory havamanana zany lasa ory havamanana raha misy olona zany ohatrany hoe mba naomby mba navita fandraharana mba natsangana zavatra ngezabe mba natsangana trano de aty ambadika aty misy olona tsy faly efa nanjoany Jefta io indrindrandrindra moa eo misetry ny fitoriana ny filazantsara eo misetry ny asan'Andriamanitra raha mba misy ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra anankiray ampiasain'Andriamanitra na fiangonana ampiasain'Andriamanitra de afa tamin'ny androny Jefta nisy an'io ny rahalahiny ihany no tsy faly aminy ny rahalahiny ihany no mamely azy aty ambadika aty mamingana manao tsinotsinona zay fomba an'Andriamanitra zay ary de nahavariana de izao novoriany reto adverserany reto dolidoliny ny olona rehetrarehetra mba hamono any Jefta ohatra ny toralahy nefa aty ambadika aty ny amono any Jefta natao ny aminganana any Jefta satria tsy faly mihitsy izy tamin'ny lay fandresena zay nomen'Andriamanitra ny ty lehilahy atao hoe Jefta ty zany eny zava-misy pasteur Alvarez manera-tany eto Madagasikara mifamingapingana ary anisan'ny tsy mampandroso ny asa fitoriana filazantsara io mifamingapingana io ataoko hoe mety tsy mifamingana direct angambany fa mifamely mifanao tsinotsinona mifampitsaratsara raha misy ohatra hoe omban'Andriamanitra de lazaina fa mamitaka ny eo anatin'ireo fanaratsina laina avary Afrika Atsimo ny eo anatin'ireo avary Londres vita fanekena tamin'ny olona ohatran'izao reo za efa naino an'izany matomiteny an'izany eto pasteur izany manao an'izany fomba fitenena zany ny rahalahinao ihany nefa zay fialonana natao amin'ny taranaka Efraima sy Manase zay fialonana natao tamin'ny Jefta de vao mainka nampandroso ity mpanompon'Andriamanitra ty ary za de ty ampahery ho atsika pino na tsika mpanaraka an'ity fandarana ity ohatrany efa nanomboka nandroso zao ny ara-pananao no tahin'Andriamanitra ianao na tsapazavatra be dehibe anao hatramin'ny nahitanao an'ity fandarana ity de misy olona eo akaikinao eo mety eo ray tranao mihitsy nareo am'izao fotoana zao jery an'ity fandarana ity de manentsika anao izy hoe reo ane manapotika fomban-drazana fotsiny ataon'reo reo aneka sekta reo aneka zao sy zao reo ny tsy mbola namakafakakory ianao de mitsara ohatran'izay ireo aneka ohatran'izao de ianao le manaraka le fandarana tratrana fanenjehana koa mazava ho azy efa nazo any Jefta io fa jereo tsara ny zavatra nitranga teto fa naomby Jefta Halleluja na de teo aza pasteur Alvarez izay
fanenjehana anazo azy zay. Halleloja. Le izy fotsiny ny hitako hoe ny fahalemeny Jefta teto, nisy fahalemena ihany tafita teto Jefta. De rehefa nanenjika azy ny rahalahy na niady taminy rahalahiny de tsy nanaiky koa izy, dahoarozy de mivoiko ny lehilahy matanjaka rehetrarehetra tao aminy, zany hoe nitsangana iady ko Jefta, zay natonga le olo efatra rivo sy roa alina maty io. Zany hoe tsy zakany Jefta tsony lay nandefitra tam'le izy a, le nangina tam'le izy a, fa namaly ko ingaraina vahoaka be lehibe ny maty teo. Piray firenena amin'ny piray firenena, piray tapo am'izao ny maty tao, mitovy raha am'izao ny maty tao, olona samy piray tany razana teo. Zany ane pasteur le manahirana an'le hoe le toe-po le fialonana, hitanao le hoe toe-po a tsy de mazaka loatra ny fitahin'Andriamanitra ho an'ny hafa, tsy de mazaka loatra ny fisondrotan'ny hafa, tsy de mazaka ny nino tizy ny fomban'Andriamanitra ny hafa, fa ianao de tokony ho faliny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tokony iravoravo ianao raha misy olona tahin'Andriamanitra mihoatra noho ianao. Sarotro zany a, mora tenenina eto zany fa sarotra hoe misy olona tahin'Andriamanitra mihoatra noho ianao de ianao ny faly, ianao no misaotra an'Andriamanitra. Mora tenenina zany fa sarotro zany, vitsy ny olona tena mahavita an'izany. Kanefa de teneniko amintsika hoe lalana anankiray zany hitahin'Andriamanitra antsika pasteur. Fomban' Jesosy zany zareo tsara ne nataon'i Jesosy, raha toy izy ka nampitombo ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 ho azy, tsy ho an'i Jesosy ane nampitombony an'le mofo 5 sy hazan-drano 2 fa nalainy le mofo de nijeran'le vahoaka izy, ninona zavatra nataony. Rehefa tonga teo aminy lay mofo 5 sy hazan-drano 2 de niandrandra ny lanitra izy ny tenin'Andriamanitra de nisaotra an'Andriamanitra izy, tao arinan'le fisaorany an'Andriamanitra no tonga le fitahina tsy akijanona ary de nisy ambony 12 sy beka io zany soratra masina. Toe-po tokony ananana zany no hoe raha misy olona ambin'Andriamanitra sy tahin'Andriamanitra noho ianao de tokony mahay misaotra, mahay makasitraka, mahay manome voninahitra an'Andriamanitra. Fa i Jefta aloha tsy nanana zay toe-po zay koa teto, fa rehefa hitany fa miala laza ny rahalahiny de tonga de ndahoara no combat raikitra ny ady, fa faty olona io a, faty olona io pasteur a, nefa de foko kely anankiray fa tena faty olona io, vokatry lay toe-po tsy nahy nandefitra. Azay koa zany de hitako hoe toe-po tokony ananana hoe raha enjehan'ny olona ianao na elonan'ny olona ianao. Ao ny andro angina aloha zany soratra masina foana andro itenenana, misy vanim-potoana ianao mangina, misy vanim-potoana ianao mila mahay manetry tena, mila mahay mandefitra. Fa raha vao tsy mahay mandefitra tsika na tsy mahay manetry tena tsika de gidagida foana ty fiainany ty. Zao vaninandro enantsika zao zany vaninandro manahirana ny miaina pasteur, manahirana ny miaina. Na mandeha ny andalana ianao mitondra fiara na mitondra moto na mandeha tongotra de manahirana ny miaina. Matetika tsy maintsy misy olona mivandravandranao foana eny andalana eny rehefa mizatra fahadisoana kely ataonao, na hoe le olona ny diso dia ianao indray no vandravandраiny. De zay ataoniko anao hoe misy fotoana ianao zany mila mandefitra eto ambonin'ny tany, raha tsy zany de traty. Zay ne mahatonga ny areti-po be dehibe am'izao satria vokatry le tsy fahaizana mandefitra, tsy fananana fanetretena dia mirongatra be ny areti-po, mirongatra ny palpitation, miakatra ny tension, midina ny tension be dehibe ny olona tapaka lalana vokatra tsy fahaizana miaina. Fa io misy zavatra lanjalanjaina mihitsy zany eto ambonin'ny tany, misy zavatra lanjalanjaina fa raha vao tsy hainao ny mandanjalanja de simby ianao ary toe-po tokony ananantsika kristianina zany, satria matetika zany ny kristianina pasteur variana miady amina fiainana tsotsotra kely ohatran'izany, variana miady am'le hoe namely ana rana de ahoana mony atao an'izany, de hitanao lasa mantra le kristianina farany satria maloto fo isanandro, voaka maraina maloto fo, manadio fo mivavaka any an-trano de diovina ny fo, tonga ny am-piangonana delivrena miala ny loto-po, mandeha modindray fa maloto ny fo, satria tsy mahay mandefitra, tsy mahay manetry tena, de nefa zay madio am-po mahita an'Andriamanitra ary dia lasa ohatrany hoe mitaredretra lay valim-bavaka. Eto moa araka le teninao teo dia nisy ny tantariny Bozana sy Elona ary Abdona zay reo tsy mpanjaka fa mpitsara ihany zany a, zay nandimby any Jefta tam'izany fotoana zany. Ny fanamariana kely fotsiny angamba tiana hita amin'io pasteur Alvarez de hoe tamin'izany vaninandro zany a no efa nisy ny raharaha-pitsarana, ary ny raharaha-pitsarana de natao andrindrana ny fiarahamonina zany mba isorohana ny kolikoly, isorohana ny asan-dahalo. De nijoro tamin'ny mampitsara marina azy reto mpitsara reto tamin'izany fotoana zany, na de tsy mbola nisy zany mpanjaka
zany hoe ny mpitsara zany de talohan'ny mpanjaka, ny mpitsara de nisy talohan'ny filoam-pirenena, ny mpitsara de talohany nisy talohan'ny gouvernemanta raha ny baiboly ny jerena. De jereo tsara reo mpitsara reo fa nanao ny asany ara-dalàny reo paster Alvarez mba handrindrana zay fiarahamonina zay, satria raha vao tsy nisy ny mpitsara de tsy nisy mihitsy zany pasteur ny filaminana tao amin'ilay firenena anankiray. Ary de zany no ilanan'ny mpitsara maneran-tany, zany ilana mpitsara maneran-tany. Ohatra hoe nisy olona anankiray ohatra namonina olona de mivoaka ny lalàna hoe migadra mandra-pahafatiny izy de miatra amin'izay lalàna zay. Migadra misy olona ohatra nanolana zaza tsy ampy taona, migadra 5 taona izy ohatra na 10 taona, miatra amin'izay lalàna zay. Misy olona ohatra nanao kolikoly, miatra amin'izay lalàna zay. Fa tsy hoe tratra nanao kolikoly izy de le mpitsara koa re ambadika ary anaovany kolikoly de mivoaka andray de lasa tsy milamina mihitsy le fiarahamonina. Ary za miteraka fantrana, miteraka faravan'ny fiarahamonina ny tsy fijoron'ny mpitsara zany amin'ny tena marina paster. Fa ireto olona tantarain'ny baiboly reto tena nandrindra ny fiarahamonina mihitsy tao aorian'ny Jefta. Vokatra izay fahaizany mitsara ny vahoaka teo amin'izay ny tsara marina teo amin'ny firenena araka izay nomeny lalàna azy de lasa notahin'Andriamanitra ilay firenena. Zany hoe ny firenena anankiray manana mpitsara marina zany, manana mpitsara marina, fa mpitsara tsy tia kolikoly fa mpitsara marina de mirindra ny fiarahamonina, tena mirindra ny fiarahamonina, milamina ny fiarahamonina. Tahin'Andriamanitra paster Alvarez. Misy ten'Andriamanitra vakiko eto amin'ity mpitsara toko 4 ty paster eto amin'ny andinin'ny 9 sy 7 de 7 vakiko izy hoe ary bizana avy any Betlehema no nitsara ny Israely nandimby an Jefta, ary izy nanana zanaka lahy 30 sy zanaka vavy 30 zay nampanambadiany tany ivelany, ary zazavavy 30 kosa nampidiriny ao amin'ny zanany lahy. De nitsara ny Israely 7 taona izy. Io moa le lazainao teo paster hoe tsy mpanjaka i bizana fa mpitsara. Ary hita mihitsy zany le fahendrena avy amin'Andriamanitra paster nanana n'ity lehilahy ty nandrindra ny fiainany sy fiainam-pianakaviany tamin'izay fotoana zay. Nanana zanaka 30 zazavavy 30 de andiny fa 13 ary Abdona zanakely lala avy any Piratona no nitsara ny Israely nandimby azy, ary nanana zanaka lahy 70 sy zafy 30 zay nitaingina zana briky 70 izy, ary ny tsara ny Israely 20 taona. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe fa mba tanora ihany ary efa antitra ankehitriny fa tsy hitako zay marina na foy na ny zanany nangatak'anina. Ho an'ny olona manompo sampy paster de mampalahelo de zao taranaky mpanompo sampy de mpanompo sampy. Zay zany vola raha baiboly ny jerevana. Ary eto koa zany taranaky reto olona zay nandeha tamin'ny fahitsina, nandeha nanompo an'Andriamanitra de zao lasa tahin'Andriamanitra koa ny taranany. Hatrany amin'ny taranany zany mandray zay azo lazaina hoe fitahina zay nyraisin'ny ray aman-dreny zay. Tsy mijany eo amin'ny ray aman-dreny zany le fitahina fa tonga ny amin'ny taranaka ho an'ny olona zay manompo an'Andriamanitra. Ary eto misy an'le hoe nanana zanaka lahy 70 zafy 30 zay nitaingina zana boriky 70. Ina moa dika zany hoe mitaingina zana boriky zany mato précisen'ny baiboly zany ny olona tamin'izany fotoana zany ny olona mitaingina zana boriky paster. Zana boriky moa de fitaovam-pitaterana tamin'izany fotoana zany de reo olona mpanjaka na taranaka mpanjaka, olona manam-pahefana, olona misongadina eo amin'ny fiarahamonina no mitaingina zana boriky tamin'izany fotoana zany. Ary io moa de faminaninany amin'ny Jesosy. Aty amin'ny bokin'ny Matthieu 7:20 misy zay ten'Andriamanitra zay. So voalazana tamin'ny Matthieu 7:20 paster andininy 5 manao hoe alazao am'zina zanaka vavy indro mpanjakanao avy aminao malemy fanahy sady mitaingina boriky de zanaky ny boriky miasa, ary de nandeha mpianatra ka nanao arak'izay nandediny Jesosy azy. Zany hoe sady faminanina ho an'ny Jesosy ity taingina zana boriky ty no manambara ihany koa fahasoavana miampitany amin'le taranaka zany. Ny fahasoavana raisin'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana zao rehefa manompo an'Andriamanitra zany izy de zao aoko mifantatra hoe miampitany amin'ny zanakao izy ireo. Raha nanompo sampy ny ianao de ipitany amin'ny zanakao zay ozy fanompo sampy zay. Raha nanompo an'Andriamanitra ianao de ipitany amin'ny zanakao valy fanomponao an'Andriamanitra sa izay. Anisan'ny lova tsara indrindra apetraka amin'ny taranaka zany de zao ianao ray aman-dreny tonga tena amin'ny fifoazam-panahy marina, olona tena manompo an'Andriamanitra marina, de na de efa tsy otsony ary ianao de ny taranakao toy ny ten'Andriamanitra hoe tsisy marina foy na ny zanany angatakanina. Tsisy taranaka mpanompo an'Andriamanitra mahantra zany tena marina fa tsy maintsy hamarin'ny tompo zay teny zay.
singa papastera fivavaka tsika am'izao fotoana zao raha eo misotranao zany amin'ny fianarana bokyny Jefta tena nandraisanay lesona be dehibe tompo zany boky zany ary misotranao nanoratra zany boky zany tao anatin'ny bokyny mpitsara mapetin'ny fiainanay mihitsy tompo malala zany famarinana zany ary mino a tompo fombadika zay fianarana izay tenin'Andriamanitra zay dia maro no anova fomba fanomponan'ny tompo maro no tonga saina ary napakevitra iroso lalina aoko ho feno fahasoavana aoko hotahinany tsiraray avy ny voninahitra tompo dia anao reriany amin'ny anaran'i Jesosy amen amen eny tompoko dia atreo aloha zany ny fianarantsika niny mpitsara toko 12 iny androany raha toka sitrapon'ny tompo dia miditra indray tsika raha-pitso amin'ny toko 11 miresaka momba ny Samsona indray tsika zany paster misy lesona tena goavana be amin'io tantaran'ny Samsona io mety hoe mbola tsy nahazatra anao fa hafa mihitsy ny fandrenesanao zay tamin'izay fa goavana be ny zavatra horesantsika io tantaran'ny Samsona amin'ny toko 11 sy ny manaraka io samy ho tain'Andriamanitra tsika ry havana malala amin'ny tompo tain'Andriamanitra tompo manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko